enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetsabetsakao amponaya faly miarabantsika tsirairay avindray tonga fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amity anio ity fifaliananay hatrany any koa ny mizara ny tena andriamanitra ho anao ary irina dia hitondra hery hitondra fanavaozana ary koa anampy ny fanoloran-tena izay fataontsika ny tena andriamanitra lohanderantsika amin'izany dia hivavaka isika raha ny malala tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay io efa ny manarana ny teninao ngataka aminao izay mba hiasanao tokoa any amin'ny fiainanay ka ahafahanay ao resy lahatra isanandro isanandro na amin'ny fitiavanao izany na amin'ny fanoloran-tena na amin'ny fitsinjovana ny hafa aminaran'i Jesosy amen. Teny lesonantsika androany dia manao hoe tsy losifera intsony. Resaka makasika manjakarea makasika ny losifera isika araka ny toetra ny be famindrampo dia mandefitra ela tamin'ny saipetsin'ny losifera Andriamanitra mbola tsy niova naoviana tany an-danitra ny toetsaina feno fikomiana sy fanoherana tahaka an'io toe-javatra vaovao hafahafa izay feno zava-miasina sy tsy elazaina izao toe-javatra amin'izao izao na dia losifera koa aza dia tsy nahalala avy hatrany ny tena toe-tsainy tamin'ny voalohany dia natahotra ny ampiseho ny fihetsiny sy ny fahadisoan'ny fony izy nefa hoy izy hoe noho izy tsy nandroaka an'izany dia nitombo hatrany ny loza nataon'ny tompo avokoa izay rehetra azo natao mba hampiala azy tamin'ny izany hevi-doisany izany nefa tsy nisy vokany naseho azy fa tsy misy antony ny asosorana ary na jamba taminy izany fomba fieritreritra izany izay mety mitarika azy fikomiana farany dia takatry losifera tokoa izy ny keny fa diso mihitsy ozy izy ny fitsipik'Andriamanitra ka tokony ankalazainy natrehan'mpony lanitra rehetra raha mba naharitra tao aminy mantsy izany toe-tsaina izany dia sady ho nahavonjy ny tenany izy ho nahavonjy ihany koa ireo anjely marobe na dia efa niala teo amin'ny toerana na kerobina mpamaloka azy izy dia mbola tsy niala tanteraka kosa teo amin'ny anjara vanimpony isaika miverina izy nefa ny fiavinavonany dia nisakana azy tsy hanao an'izany ataony ahoana izy efa nomem-boninahitra no anaiky fa diso ataony ahoana no ilefitra eo amban'ilay hery izay efa nidradrainy fa tsy marina lehibe loatra izany fandahavateny izany dia tsy vitany noho ny fitiavan'Andriamanitra ny losifera sy ireo mpanaradia azy dia niezaka indray izy mba hamonjy azy ireo tsy anjera ao anatin'ny lavatra mangitsokitsika izay nanatona azy nataon'ny losifera tsinotsinona izany famindram-po izany ary no heveriny fa ny faharom-pon'Andriamanitra dia fankalazana ny fambonena izy ka amin'ny farany dia anaiky ny fepetra rehetra tadiaviny ny mpanjakan'izao rehetra izao tsy niala tamin'ny toetra izay nananana izy fa nirotsaka kosa iady amin'ilay mpamorona azy dia toy izany nahatonga ny losifera ilay mpitondra fahazavana ilay nanana anjara teo amin'ny voninahitran'Andriamanitra sy nanana fiombonana tamin'ny seza fiandrianana aza ho nivadika dia lasa satana fahavalon'Andriamanitra sy fahavalon'ny masina rehetra mpanimba an'ireo izay napetraka teo amin'ny fiarovany sy ny fitarihany
tamin'n'androanany satana avy tany an-danitra dia naneho ny fahamarinan'Andriamanitra ary niazona ny voninahitra sy ny seza fiandrianana. Fa rehefa nanota kosa ny olona tamin'ny faneken'ny fitakiofanany vadikoa dia naneho porofo mibaribara ny fitiavana izy tamin'ny fanoloran'ny zanan'ilay tokana ho fato an'ilay taranaka lavo. Eo amin'ny fanavotana no hanambarana ny toetra mampanan'Andriamanitra, asehon'ny fonjakevitra mahery vaika amin'ny hazo fijaliana. Ho hitan'ny tontolo rehetra fa tsy azo hiampanganana oviana oviana ny fitondram-panjakan'Andriamanitra, ny lalam-pahotana izay nofidiany Losifera. Izany no mitarika antsika ihany koa ny malala izany amin'ny ady izany, satria mbola anatin'ny ady hatrany isika ary mana-tsafidy isika na hiandany amin'ilay tompon'izao rehetra izao na hiandany amin'ny Satana. Iriko dia mba hiandany amin'Andriamanitra ianao ka hanana fanoloran-tena feno, tsy hisalasala fa izy irery ihany no tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona izany. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny fitiavanao izay mampiseho anay ny tena fahamarinana marina ka manala anay ao anatin'ny ay. Tompo mangataka aminao izay mba esory ny fisalasalana, esory ny fitiavan-tena, esory ihany koa ny mety fahatahorana, fa ampio izay toky mandrakariva aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.